Fanafotsitry ny chaîne pénale anticorruption io arivo io ireo olona telo izay nosamboriny Bianco voaroroy ho mpanondrana andramena tsokosoko. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony namotsorana ireo olona voaroiroy ireo raharaha efa tamin'ny taona 2024 etsirarahana andramena itira ny fanazavan'ny Bianco atoa tantaratasy avy amin'ny fikambanana Alliance Vorgas no nanampy ny Bianco tonga tany amin'ny fisamborana ireo olona voaroiroy olona mpanifohy firaino anisan'ny tratra raha fanazavana ireo roa ambony kosa dia piray tsy kombakomba amin'ny misaina rahalambrainy Ivrasata. Tamin'ny folora sy sasany teo eo no tonga teny amin'ny chaîne pénale anticorruption teny 67 ireo olona telo avy any amin'ny Bianco Ambohibao naharitra ora maro ny fanadihadiana tao tamin'izy ireo. Ny hariva teo anefa dia navotsitry ny chaîne pénale noho ny antony tsy fantatra ireto olona nosamboriny Bianco voaroiroy noho ny trafikana andramena ireto. Naverin'ny chaîne pénale tany amin'ny Bianco ny fitanana antsoratra na ny PV io arivo io ary nolazaina fa misy ny tsy fetezana raha ny fanazavan'ny Bianco. Raha tsy ahivina dia tany amin'ny taona 2024 tany hoany no nanomboka ity raharaha trafikana andramena ity. Tsy ampy nisamborana ireo olona ny porofo teo ampelantanan'ny Bianco tamin'ny fotoan'androny raha ny fanazavana. Porofo avy amin'ny Alliance Vargas no nahafana ny roso tamin'ny fisavana ny tranon'ireo voaroiroy ka nahafana ny sambotra azy ireo taorian'izany. Mbola sarotra ny ady amin'ny kolikoly hoy ny talen'ny Bianco noho mbola fisian'ny rafitra tsy manaiky ny ampiatra ny lalàna velona. Dia io indrindra zany ny tena olana amintsika ary izay ny tiana homarihana matetika moa menimenina ny olona hoe aiza ihany ty ady amin'ny kolikoly ty tosala tsy mandroso mihitsy fa miemotra azy. Dia izay zany mita hoe isan'ny fomba mampiemotra azy zany ny tsy firirin-drano loatra ilay fomba fiasa. Ohatra zao ny aty amin'ny Bianco manenjika, manao ankety, misambotra ka raha ohatra ka ny ao amin'ny chaîne pénale tsy dia mitovy fomba fijery amin'izay fa dia mamotsitra foana no ataony dia tsy dia hitam-boka ny ady amin'ny kolikoly. Raha izy koatra aminao fotsiny zao hoe misy olona anankiray izay nanodikodina volam-panjakana amina miliara maromaro. Dia ireo olona io rehefa avy eo nentina natao famitorana dia nentina atao amin'ny chaîne pénale dia tonga tao izy dia nahazo fafahana vonjimaika. Dia rehefa tsarana izy rehefa avy eo dia roa volana sazy miatony nefa ataontsika hoe 2 miliara d'ariary no naodikodina. Tanjona ao anatin'ny paikady vaovaon'ny ady amin'ny kolikoly 2024 ny ahafahana mametraka rafitra tena iady ary aninjika ireo rehetra miray petsapetsa amin'ny resaka kolikoly avo lenta.